Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Raha tsy miova isika dia tsy mitombo. Raha tsy mitombo isika dia tsy miaina araka ny tokony ho izy. Isika rehetra dia mahalala fa tsara ny fitomboana, sa tsy izany? Tsy afaka ny tombo tsara araka ny tokony ho izy anefa isika raha toa ka tsy manaiky aran'ireo karazam-piovana. Mila manaiky ny fanovana izany. Maro anefa ireo olona izay tsy manaiky izany fanovana izany. Tokony eken'ny olona rehetra anefa fa rehefa tsy misy ny fiovana dia tsy mitombo izany. Kanefa ny olona rehetra dia tsy maintsy mitombo ka tokony hanaiky izany fiovana izany. Raha tsy hoe angaha tia fahasamponana izy. Izany fanovana izany dia mety hidika hoe tsy maintsy handao ny fianakavianao ianao, tsy maintsy miasa ianao. Izao anefa tsy araka ny fotoana tiana ho anekena ny fanovananao mba hampitombo anao no hahatanteraka izany, fa misy fetrany avokoa ny dingana rehetra tsirairay. Hoy Dostoevsky hoe ny famindranao ny tongotrao iray dia efa mety hametraka anao amin'ny toeram-baovao indray. Kanefa ny fanaovana izany dingana izany no atahoran'ny ankamaroan'ny olona. Nefa ny tokony ho atahoran'ny olona dia ny mety ho minenina satria tsy namindra izy tamin'ny fotoana tokony ho namindrany. Ry namako, raha tianao ny hitombo amin'ny tena izy marina dia mahaiza mandray fanapahan-kevitra. Raisina andraikitrao ary hatreo. Maneke an'ireo fiovana mety hitranga ao amin'ny fiainanao mba hampitombo anao. Dia angatao ilay raintsika any an-danitra fa hanampy anao hanatanteraka izany izy. Mpanolotsaina tena mahay sy azo antoka mantsy ilay raintsika any an-danitra io. Maneke azy amin'ny alehanao rehetra fa izy handamina ny lalanao. Ohabolana toko 7, andininy 9. Miteny Baiboly hanisan'andro no fonaina, raisoa mampofaza malaina, fatomotrany andro izao. Erezu raisoana retoetra vava. Erezu raisoana retoetra vava. Ty fiaina mitirilae de mandalo miserana, fanankotra iamireruye no fanaperana. Mahaiza mifantina tsara saurisu anjara, misafidy no ametra ny hoavy rehetra. Erezu raisoana retoetra vava. Erezu raisoana retoetra vava. Sumafi
alasaro ny faminanin'ny baiboly, alasaro ny faminanin'ny baiboly, fianarana mitohitoy ireo faminaniana apokaliptika ao amin'ny baiboly, noman'ny radio adventista iraisam-pirenena na ny feon'ny fanantenana ho anao. Ilaina ve ny fiangonana? Inona no lazain'ny baiboly momba izany? Ary raha misy izany, dia ahoana ny fomba ataoko ahalalako izany? Manankolazana mazava tsara mikasika izany ve ny tenin'Andriamanitra? Manasanao hanaraka famelabelarana ratsoratra masina atolotry ny foiben'ny radio adventista iraisam-pirenena na ny AWR noman'ny Camille Ottoman, filoha lefitry ny AWR. Namanao Elion André Mitantsoa no hanolotra izany amin'ny teny malagasy. dia falitafahoana aminao indray amin'ny alalan'izao fiarah-mianatra ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny alasaro ny faminaniany baiboly izao, ny mpiara-mianatra aminao Elion André Mitantsoa. Milohany hidirantsika amin'ny fiarah-mianatra ny lohahevitra ny tian'io ity, dia mbola misy fangatahana fiarah-miasa trany mba tianay atao miaraka aminao mpiaino. Zany hoa dia hanatsarana trany fifandraisantsika, ahafahanay manatsara ny fampitana ny hafatra makany aminao sy ny fandraisana ny hafatra izay alefanao aty aminay. Izay zany ilay atao hoe tombana na evaluation, hanatsarana fomba fiasa. Inona ary ilay fiarah-miasa? Tsotra dia tsotra ilay izy. Tianay ho fantatra ny fomba nanarahanao an'ity famelabelarana ity. Tamin'ny alalan'ny onjapeo FM ve, sa tamin'ny onde courte, sa tamin'ny Facebook, sa tamin'ny alalan'ny podcast ao anatin'ny internet na ny site web koa. Ny angatahanay zany dia izay ampiasainao amin'ireo dia alefaso amin'ny SMS, ohatra hoe radio FM antso ny filazantsara antala, ohatra izay, na andapa, na koa hoe radio oasis mananara. Raha onde courte ohatra dia mba lazainao hoe onde courte miampy ny toerana henonao azy. Dia takan'izany koa raha Facebook na amin'ny alalan'ny podcast ao anatin'ny internet na amin'ny YouTube, fa iangavianay ianao mba hanoratra ny toerana misy ianao raha sitraka ao zany. Dia alefaso amin'ny iray amin'ireto larana telefona ireto ary 034 06 797 62 aotra telo efatra aotra enina fito sivy fito enina roa. Ny faharoa dia ny 033 07 170 70 aotra telo telo aotra fito iray fito aotra fito aotra. Ary ny farany didy 032 86 819 50 aotra telo roa valo enina valo iray sivy dimy aotra. Dia isaoranay meloha ny fiarah-miasa ataonao aminay. Raha misy sosokevitra na fanamariana na fijoroana ho vavolombelona dia azonao alefa amin'ny laharana telefonna koa zany na alefaso amin'ity adresy ity: AWR feo fanantenana. Tambatra ireo AWR feo fanantenana @gmail.com gmail.com. Ho anao izay te handrehandreo famelabelarana rehetra efa nandehatra amin'izay, dia tsara ny alalanao fa voatahiry avokoa izy ireny, ary omena ianao ny adresy na ny roy ahafahana mahita an'izany. Raisoary feo fanantenana.org feo fanantenana.org na koa ao amin'ny awr.org awr.org. Azonao atao ny mahita an'izany mora foana ao anatin'ity page ity: AWR feo ny fanantenana, AWR feo ny fanantenana, na ao anatin'ny chaîne YouTube AWR MLG, AWR MLG.
dia tiana hiatrany ny mampatsiahantsika fa mifampitohy mifampiankina avokoa ny loha hevitra rehetra izay nandeha teto dia tsara isika mamerina tsikelikely miaino azy ireny. Tsy mifarana amin'ity alasaron'ny faminaniana ao amin'ny baiboly ity akory ny fiarahantsika fa mbola hitohy. Ka raha irinao ny azo fampitomboana fahalalana ny soratra masina dia manasanao hanaraka trany ny fandaran'ny AWR ary mivelara-piainana rehetra izy amin'izay fotoana izay fa tsy ny lafi ny ara-panahy irery ihany. Be deaibe no efa nahita tompontsoa asaina ianao mba handray anjara amin'izany. Azonay atao koa mamatsy ianao loharanom-pahalalana be deaibe amin'ny alalan'ny fomba samihafa ahafahanao manatevina ny fahaizanao ny tenin'Andriamanitra. Andehary hiaraka hivavaka isika. Rainay izay ny an-danitro, misaotranao namory anay ho tafaraka etondray. Mangataka anao foaniny maizao mba hahafahanao miasa amin'ny alalan'ny fanahinao masina amin'ny alalako. Ampiasao toy ny fantsonahana io mba hanehoana avy amin'ny teninao ny amin'ny zanaka sisa sy ahalalana ireo toetra mampiavaka ny tena zanakao marina. Tompo, mba hazava tsara aminay rehetra ny fomba ahitanan'izany ary mba hoisan'ireo izay ao anatin'izany zanaka sisa izany zahay. Hazavao ny sainay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ahoana ny atonga antsika ho tafiditra ho isan'ireo izay aharitra hatramin'ny farany amin'ny fanarahana ny tompontsika. Araka ny voalaza amin'ny Apokalipsy 4:12 ka ny 2:12 manao hoe, indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an' Jesosy. Satria mazava tsara eto fa izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an' Jesosy no haharitra hatramin'ny farany. Zao koa voalaza amin'ny Apokalipsy 12:17. Apokalipsy 12:17 dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona ka lasa nandeha hiaty tamin'ny zanany sisa izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazanan'i Jesosy. Eto izany dia mampiavaka ireo zanaka sisa ireo vahoaka an'Andriamanitra sisa izay haharitra hatramin'ny farany amin'ny fanarahana azy dia ny fitandremana ny didiny sy ny fitazomana ny filazanan'i Jesosy. Efa nianarantsika teto fa ny vehivavy dia maneho fiangonana ao amin'ny faminaniana. Nianarantsika teto koa fa misy vehivavy roa ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy, dia ilay vehivavy janga sy ilay vehivavy madio. Ilay vehivavy madio ny voalaza fa enjehan'ilay dragona eto, ary ny mampiavaka an'io vehivavy na fiangonana io dia ny fitandremana ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an' Jesosy. Ary eto dia voalaza fa zanany sisa izy ireo, satria efa niemotra tamin'ny fanarahana ny fahamarinana madio ao amin'ny baiboly ny hafa. Hinoana fa mbola manakoako ao amin'ny saintsika sy ny fotsika ny antso izay ataon'Andriamanitra ho an'ny olona dia ny olona rehetra izay te hanaraka azy mba hivoaka avy ao Babilôna amin'izao fotoana izao. Afatra mazava ao amin'ny Apokalipsy 4:12 zany. Ary faly isika mahalala fa Andriamanitra dia tsy miantso antsika velively hiala tao amin'ny zavatra anankiray raha tsy hoe hiantso antsika izy hiditra amin'ny zavatra manokana izay ekeny sy ahasoa antsika. Namela ohatra mazava ho antsika Jesosy amin'ny fanarahana azy. Misy olona manontany hoe, moa ve misy fiangonana ao amin'ny baiboly? Ary moa ve voatery maka ny ampiangonana raha te hanaraka an'Andriamanitra? Miverina 500 ny teny hoe fiangonana ao amin'ny baiboly manontolo. Ary miverina 7:20 zany ao amin'ny testamenta vaovao fotsiny. Ary tian'Andriamanitra ny fiangonana izay sarotiny amin'ny fiazonana ny fahamarinana avy aminy, tsy analana, tsy anampiana. Zao ny voalaza amin'ny Efesiana 5:15-17. Efesiana 5:15-17. Ianareo lehilahy tiavany vadinareo, dia tahaka ny tiavan'i Kristy ny fiangonana ka nanolorany tena ny hamonjy azy, mba hahamasina azy amin'ny anadiovany azy amin'ny rano fanasana amin'ny teny
mba ho raisiny ho an'ny tenany izany ho fiangonana malaza tsy misy pentipentina na fiketronana na izay toy izany fa mba ho masina sady tsy misy tsiny izy. Tsy pio tsara le hoe tahaka ny tiavan Kristy ny fiangonany, tena tia ny fiangonany. Ary zany no mahatonga ny apôstôly Paoly manentana antsika ao amin'ny Hebreo 10:15 Hebreo 10:15 manao hoe aza mahafoy ny fiarahantsika miangona. Be dehibe ny tombontsoa amin'ny fiarahana mivavaka. Akoatry ny vavaka manokana ataonao, akoatry ny fandiniana ny tenin'Andriamanitra ataonao manokana, ny fidirana an'Andriamanitra ataonao manokana, dia tian'Andriamanitra isika mba hivondrona ao anatin'ny fiangonana ary be dehibe ny tombontsoa azo avy amin'izany. Eto zany dia mazava fa ilaitsika ny manana fiangonana. Fa ny fanontaniana manaraka dia ny hoe ahoana no alalako izay fiangonana tokony alehako. Be dehibe ny fiangonana, tena be dehibe. Ny torohevitra omenantsika dia izao: ilainao ny mandray ireo fahamarinana rehetra ara-baiboly indray miaraka, tahaka ny ao anatin'ny saritany anankiray mihitsy. Dia amin'ny alalan'izany no hitadiavana ilay fiangonana, miazona an'ireo fahamarinana ireo sy mitahiry izany tahaka ny arena sarobidy. Araka nefa hitanao hatrany hatrany dia izay misy no hijoroako vavolombelona. Misy tantara fijoroan'ny vavolombelona iray ity izay nangony ny ekipa teknika mpanao horonan-tsary ny AWR no tarehany Camille izay nalaina taty Madagasikara. Hoentina iaminao ny tantaran'ny Armand sy Clarisse vadiny santionany tamin'ireny horonan-tsary ireny. I Armand dia mandeha amin'ny bisikileta isan'andro, mitety tsena, mivarotra entana samihafa, ary tena tiany ny asany. Tamin'ny fotoana nisehony'ity tantara ity izay holazaina aminao dia nipetraka lavitra ny tanan-dehibe izy mivady. Indray andro dia nilaza tamin'ny Armand rahalaany fa izy sy ny dadany dia manaraka tsy tapaka ny fandarana mahaliana amin'ny radio anankiray, izay tsy miresaka fotsiny lafi ny ara-pivavahana fa miresaka ny velaram-piainana rehetra amin'ny maha-olona, ny ara-pahasalamana, ny fivelomana, ny fanabeazana sy ny sisa. Ny arivan'iny andro iny ihany rehefa namangy azy ireo Armand dia niaraka ny aino ilay fandarana azy zareo. Ary rehefa niaraka ny aino tamin'izy ireo izy dia nakafiziny ilay fandarana, dia nanohy ny aino an'izany isan'andro izy tany an-tranony, saingy tsy faly tamin'izany kosa ny vadiny Clarisse. Mpivavaka mafana fo amin'ny fiangonana mpandala ireo fomba neti-paharazana izay mampifangaro ny ara-baiboly sy ireo fanao izay tsy hita ao anatin'ny baiboly izy. Ary tsapany fa io radio io dia niresaka mahakasika izay lazainy baiboly iriry ihany, kanefa mifanohitra tanteraka amin'ny fampianaran'ny fiangonany izay tena efa nahazatra azy sy ireo fianakaviany hatry ny elabe. Tsy iza akory io radio io fa ilay radio hijoroana ivavolombelona matetika eto dia ny radio AWR. Mora taminy nalala hoe adventiste ny tompon'ilay radio satria amin'ny maharadio raisam-pirenena ny AWR moa, tahaka ny BBC, ny RFI, ny Radio Vatican, dia tsy maintsy tononona ny anaran'ny tompony. Na dia tsy nankasitraka ny fandaran'io radio io aza Clarisse, noho izy io miresaka fahamarinana tsy nahazatra azy, dia nanomboka nanelingely azy ny feon'ny fieritreretany. Dia ny fomba tokana hita ny ampitony an'izany dia mahagaga fa ny fiainona ity radio tsy nankasitrahany ity ihany. Hafa kely ny safidiny. Rehefa ny aino isan'andro i Armand dia nanomboka resy lahatra tamin'ireo teny norenesiny izy. Tsy fantany anefa fa ny tompo dia niasa mangina tao amin'ny fony Clarisse vadiny ihany koa. Ary vokatr'izany dia resy lahatra koa ramatoa hanaraka ireo fahamarinana ara-baiboly madiodio izay naresy lahatra andrangà. Nanatona ny vadiny Armand laza taminy fa tsy maintsy mitady fiangonana mampianatra an'ireo fahamarinana ireo izy mivady, izay mitandrina ny andro sabata. Nikeny ny vadiny ampifaliana izany, ary dia tsy nitsahatra ny kariko izy ireo kanefa ilay hany fiangonana fantany fa mitandrina ny sabata dia lavitra ny toerana nisy azy ireo. Tena lavitra loatra ka tsy ho tratran'izy ireo.
ndray andro ary dia nisy olona anankiray nilaza tamin'ny Armand fa misy fiangonana advantista anankiray tsy lavitra ny tanàna misy azy ireo. Dia nankany izy ireo hanamarina an'izany ary nahita tarika anankiray miara-mivavaka amin'ny andro sabotsy izay mampianatra ny fampianarana mitovy amin'izay reny tao amin'ilay radio. Tsy ela taorianan'izay dia nandeha nivavaka tao izy mianakavy ary niaraka natao batisa tao amin'ny fiangonana advantista mitandrina ny andro fahafito. Inona moa no hevitry ny hoe advantista mitandrina ny andro fahafito? Ny hevitry ny hoe advantista dia tsotra, miandry ny fiavian'i Jesosy. Ary ny hoe mitandrina ny andro fahafito dia manaja ny sabata ara-baiboly, izay no heviny. Amin'ity anio ity dia fifaliana ho any hijoro vavolombelona aminao. Maninona aho no nifidy hiditra ho mambra ao anatin'izany fiangonana advantista mitandrina ny andro fahafito izany. Tsotra ny antony. Ny tena mandresy lahatra amin'io fiangonana io dia satria no izy mbola miazona mafy ary sarotiny mihitsy amin'ilay filamatra napetraka Lotera hoe sola scriptura, ny baiboly ary ny baiboly irery ihany. Na dia mbola tsy tanteraka amin'ny fiainana amin'ny fahamarinana rehetra aza ny mambra ao aminy dia sarotiny amin'ireo fahamarinana rehetra tsy misy avahana voalaza ao amin'ny baiboly kosa izy ireo. Tsy mitovy mantsy ny hoe mandany fahamarinana sasantsasany sy ny hoe tena manaiky azy rehetra ary miezaka eo ambany fahasoavan'Andriamanitra hiaina amin'izany. Tena nanampy abe dehibe ahalalany marina ara-baiboly tsy misy fangarony io fiangonana io. Anisan'ny zavatra mahafinaritra ohatra ny famelana ny mambra hifanakalo hevitra malalaka ao anatin'ny fandiniana lalina izay lazain'ny tenin'Andriamanitra. Tsy olona tsy manana tsiny akory ireo olona mivavaka ao, fa olona mbola eo amperinady avokoa eo ambany fitaizan'ny fanahy masina. Olona andala-pitomboana ao amin'ny tompo avokoa. Ekena fa misy ireo miemotra satria mbola manome safidy malalaka foana ange ny tompontsika na efa vita batisa azy ianao dia tao amina hiverina ao amin'ny tompo moa izy ireny. Misy koa ireo manana anton-javatra hafa andehanana any am-piangonana, tsy azo sakanana izy. Tsy azo ny fiangonana taony maniery azy ireny amin'izay tokony ataony. Tsy natao hijery azy ireny sika amin'ny fanarahana ny tompontsika rehefa tonga ao amin'ny fiangonana. Ny andraikitra kosa ao amin'io fiangonana io dia omenan'ireo izay fantatra fa tokony omenana izany. Mety isy zavatra hitovizany amin'ny fiangonana hafa angamba, fa ny mampiavaka azy ary mahatonga ho mambra ao anatiny dia averiko ihany. Tena sarotiny amin'ny fahamarinana rehetra ara-baiboly sy miezaka hiaina amin'izany ny fiangonana advantista mitandrina ny andro fahafito. Ary manentana ny mambra ao aminy handalina ny soratra masina sy fanakalo hevitra malalaka ary izarana izany amin'ny hafa tahaka izao ataona izao. Za dia tsy pasteur fa mpitoro ny filazantsara ary nianatra manokana momba ny fampitanan'izany filazantsara izany amin'ny alalan'ny haino aman-jery. Efa hatrany amin'ny taona 1979 no nanomboako nianatra mikasika an'izany hoe fampitana hafatra amin'ny alalan'ny fitaovan-tserasera izany. Anisan'izay izany ny fampitana ny filazantsara. Ary mitohy foana ny fianarana hatramin'izao satria mivoatra trany ange ny fomba natanterahana an'izany asa izany. Ary isaorako manokana ireo mpampianatra sy mpanohana rabola ny fianarako eo anivon'ny foibe mpitantanan'ny radio AWR any Etazonia. Ankoatr'izay dia tsy tanteraka mihitsy aho fa mbola andala-pitomboana tahaka anao koa. Fa nitsapako dia izao tena manampy be dehibe aho amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra ny fizarako amin'ny hafa ny filazantsara, ny fandraisako anjara amin'ny fampandrosoana ny fiangonana. Vitan'Andriamanitra io asa fitoriana ny filazantsara mandrakizay io. Ary ho vitany ao anatin'ny minitra vitsy izany miaraka amin'ny anjely marobe, saingy fantany fa mahatsara antsika ny fiantsonantsika hiaraka hiasa aminy, ny fampandraisana anjara antsika ao anatin'ilay asa fitoriana ny filazantsara
ny fampahafantarana ny hafa ny famonjena nentin' jesosy ho azy tahaka an'izany mihitsy angeny nataon'i jesosy tamin'ny mpianany fahiny no tezainy tao anatin'ny fiarahana miasa aminy ireo mpianatra ireo dia hitantsika ny vokany tena misy tombontsoa be dibe indrindra fa eo amin'ny lafiny ara-panahy ny fiarahana miasa amin'Andriamanitra satria mitaizanao ilay izy manamboatra anao zany eto dia mampirisika antsika rehetra izay tapa-kevitra iroso hanolo-tena hiandany tanteraka amin'Andriamanitra eo amin'ny rano batisa mba hazoto ny miara-miasa aminy fa natao hahasoantsika mihitsy zany ny toetra hitako fa misakana ny olona maro tsy asa an-tsitrapo miaraka amin'Andriamanitra dia ity izay zavatra rehetra tsy andraisana vola na tsy andraisana voninahitra na tsy ahitana fahafinaretana ranofo dia tsy ataony ankamaroan'ny olona mihitsy amin'izao fotoana izao eny fa na izay milaza azy ho kristianina aza kanefa tsy fantany fa be lavitra noho izany rehetra izany ny fitahiana omen'Andriamanitra amin'ny fiarahana miasa aminy eo amin'ny fiangonana tena azo tsapaitanana mihitsy ny fampiaran'Andriamanitra ilay fampanantenana nataony hoe indro izao hombanareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao tsarovy fa io teny fampanantenana na teny fikasana nomen'Andriamanitra io dia nataony ho an'izay manaiky atsitrapo hiaraka hiasa aminy fa tsy ho an'ny olona rehetra izay milaza azy ho kristianina akory tsy ho an'ny olona rehetra izay mandeha makany am-piangonana fotsiny akory fa ho an'izay manaiky ilay iraka hoe mandehany ianareo dia nytoyny indro aho hombanareo jesosy tenany mihitsy no nyteny an'izay tsarovy anefa ary efa naverimberina teto zany fa tsy afaka misolo tenanao eo anatren'Andriamanitra na amin'ny ampahany kely indrindra aza ny fiangonana tahaka an'izany koa ny mpitandrina ny papa rehefa mpitondra fivavahany na olombelona iza na olombelona iza ary marina raha baiboly zany mazava zay voalaza eo amin'ny asan'ny apôstôly 4:12 asan'ny apôstôly 4:12 ary tsy misy famonjena amin'ny hafa fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomenan'ny olona izay ahazontsika famonjena mazava izany manampy anao manampy ahy hanana fifandraisana matotra amin'ilay hany-mpamonjy anao sy ahay mihevitra ny hafa ary hanofana antsika ho mpiara-miasa amin'Andriamanitra izay no ataon'ny fiangonana fa ny tsirairay ny mambora tsirairay dia tompony andraikitra mivantany eo anatren'Andriamanitra amin'izay rehetra ataony ka izao ny torohevitra sady fanentana nataony ten'Andriamanitra ho antsika tsirairay ao amin'ny Hebreo 12:1 Hebreo 12:1 koa amin'izany satria misy vavolombelona maro be toy izany manodidina antsika toy ny raona dia aoka isika koa hanaisotra izay rehetra mitambesatra amintsika mba amin'ny ota izay malaky mahazo antsika ary aoka isika hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fiazakazahana filokana napetraka eo anoloantsika izao mijery an'i Jesosy tompo ny finoantsika sy mpanefa azy izay naharitra ny azo fijaliana fa tsy nitandro henatra mba ahazony ny fifaliana napetraka teo anoloany ka dia efa mipetraka eo ankavanany seza fiandrianan'Andriamanitra izy ao amin'ny Hebreo 12 zany hoe milohan'ilay 12 izay nivakitsika teo dia misy fijoroana ho vavolombelona maro mahakasika an'ireo olon'Andriamanitra izay efa nandresy ary miandry ny fiaviany tompontsika fotsiny raha azon'Andriamanitra nataony nampandresy azy ireny nahoana moa tsy azo ny atao koa ny ampandresy asa ianao torohevitra anankiroa no omenantsika avy amin'ireo andiny no vakitsika teo ary tsara hoenontsika tsara esory izay rehetra mitambesatra amintsika ka manakana antsika tsy ho tonga any amin'ny tanjona dia ny fanjaka ny lanitra isika tsirairay mihitsy ny resahana eto mety ho fitiavam-bola ve sa fitiavam-boninahitra sa fitiavana fahafinaretana tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra anisan'ny entana mavesatra koa ireo ota malaky mahazo samy mahafantatra ny ota malaky mahazo azy fa ny anao heverina tsara eo anatren'Andriamanitra
ahoana hoy jesosy mikasika an'izany eo am' mankanesa ty amiko ianareo zay mavesandrentana. Ny torohevitra faharoa miainga avy amin'ny andininy izay nivakitsika ao amin'ny Hebreo 12 teo dia izao: Jesosy irery ihany jerena. Mijery an' Jesosy tompo ny finoanao sy mpanefa azy. Tsy mijery an-drakoto, tsy mijery an-drasoa, fa mijery an' Jesosy. Sahala amin'ny hopitaly ny fiangonana, tsy hanamaivana ny aretinao akory ny fijerena ny aretin'ny hafa. Tsy hanasitrana ny aretinao akory ny fijerena ny fahararen'ny hafa. Ny hany mahasitrana anao dia ny fijerenao an' Jesosy, tompo ny finoanao sady mpanefa azy. Izy no tompony, ary mbola izy ihany koa ny manao izay hahatonga anao ho afaka miaina mifanaraka amin'izany amin'ny alalan'ny hery ny fanahy masina izay omeny ianao. Fitaovana fotsiny ny sisa rehetra, ny fiangonana, ny olombelona izay mifanentana amintsika, anisan'izany ny mpitandrina sy ny sisa. Voatantara ao amin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Nomery 1:20 fa nofaizin'Andriamanitra ny zanak'Israely rehefa nimenimenina tsy nankasitraka ny fitantanan'Andriamanitra azy ireo, dia navelan'Andriamanitra ho an'ny menarana izy rehetra. Ary izay voakaikitra dia maty, dia nitaraina tamin'i Mosesy izy ireo: inona ny ataonay fa tena nanota izahay? Resy lahatra izy ireo fa nanota, nanao zavatra tsy nety. Dia nitaraina tamin'Andriamanitra Mosesy, ary notoroan'Andriamanitra hevitra. Nasainy nanao menarana varahana nahantona tamin'ny hazo Mosesy, dia nasaina nijery an'izany ny olona rehetra izay nokekeriny menarana. Ka izay nijery an'ilay menarana varahana dia sitrana avokoa. Tsy ilay menarana varahana akory no misy hery manokana, fa ny fanekena mpinoana fotsiny ny baikon'Andriamanitra no mitondra ny fanasitranana. Maneho aniza moa io menarana varahana nahantona tamin'ny hazo? Maneho ara-tandindona an' Jesosy izay maty nisolo antsika, nitondra ny hebontsika rehetra teo amin'ny hazo fijaliana. Izy no asaina jerentsika, fa izy ny tompo ny finoantsika sy mpanefa azy. Ka rehefa tafiditra eo anivon'ny fiangonana ianao dia izy jerena. Ireo olona izay tsy nijery an'ilay menarana varahana, fa nijery ny fikekerany menarana ny namany, mahita ny namany mijafajafa dia tsy sitrana ihany koa, fa ny fanasitranana dia ny fijerenan'i Jesosy, tompo ny finoantsika sy mpanefa azy. Ry mpiara-mianatra amiko, tahaka ny Armand sy Clarisse dia misy olona antapitrisany mitady zavatra izay azo ny antoka hifikirana eto amin'ity tany ity, zavatra izay hanome fanantenana sy fiadanam-po ho azy ireo. Tsy zavatra nofinofy, fa zavatra azo antoka. Marobe ireo olona nanandrana ny zavatra rehetra azo n'izao tontolo izao atolotra: arena, laza, fahefana, fafinaretana, fialamboly, saingy tsapan'izy ireo fa tsy hanana ny zavatra anankiray, dia le fiadanam-po maharitra, ary feno olana foana ny fiainan'izy ireo. Ny azo antoka dia izao: misy etaeta ny ho tonga amin'ny kristianisma marina ao am-pon'ny olona anarivony amin'izao fotoana izao. Maniry tianana zavatra mihoatra noho izay fananana izy, tsy dia faniriana hita fiangonana marina loatra, fa faniriana hifandray amin'Andriamanitra sy ny fahamarinany. Dia izay no mahatonga azy makeo amin'ny fiangonana. No ireo toe-javatra niseho farany, tahaka ny COVID-19 sy ny korontana maneran-tany, dia marobe ireo manana faniriana lalina ahalala ny fahamarinana ara-baiboly. Ahita ny fiangonana afaka manome ny fahafampo sy ny etaetan'izy ireo ara-panahy. Porofon'izany araka ny fanadihadiana nivoaka ofisialy tamin'ny vaovao, dia niakatra be dia be mihitsy ny olona nividy baiboly maneran-tany. Vokatry ny COVID-19 fotsiny, ary tsy mitsahatra mitombo izany, ary ny magaga ao anatin'ilay fanadihadiana aza dia ireo tanora eo anelanelany 40 ka hatramin'ny 120 taona dia be dia be mihitsy no miverina amin'ny baiboly ary mamantatra manokana ny hevitra ireo faminaniana ao anatin'ny baiboly. Ny akamaroan'izy ireny dia any amin'ny tany mandroso mihitsy azy. Hitantsika amin'izany fa mangetaeta halalany marina ny olona.
ny mampalahelo dia betsaka ireo manangana atoko-pivavahana ho fitadiavam-bola fotsiny fa tsy ho famonjena ny olona atonga ny olona halalany marina dia varianiny amin'ny karazana fahagagana mame fahafampo ny filana ranofo vetivety fotsiny ho sitrana ny hompanankarena sy ny sisa tsy mandaha ny atonga antsika anana fahafahana arabola manankarena takandry abrahama ry isaka sy ny sisa andriamanitra saingy tsy izany ny fomba tian'andriamanitra hanatona antsika azy ahoana hoy ny voalaza ao Matitoko 5:17 Jesosy mihitsy no milaza azy Matitoko 5:17 fa katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampo anareo ireo filanareo eo amin'ny aranofo eo amin'ny fiainanareo andavanandro zany hoe tian'andriamanitra ho tsapantsika fa natonga ny olana rehetra aranofo eto amin'ity tany ity ane dia ny tsy fankatoavana teo amin'ny Adama sy Eva zay mbola narahantsika koa zay tsy fankatoavana izay dia olana ara-panahy ny olana ara-panahy natonga n'izao olana aranofo rehetrarehetra izao ka raha tiatsika nahita ny vaolana aranofo dia izao ny sosokevitra omeny Jesosy ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ara-panahy dia izy mihitsy no hikarakara ny sisa rehetra eo amin'ny fiainanao aranofo ny any Satana dia nifamadika amin'izay ary dia ampiasaina ireo mpaminany sandoka mpampianatra sandoka mba hampiasa an'izay fomban'izay dia maro ny voafitaka marobe ny fiangonana ary samy milaza azo marina daholo aiza ary no ahitana ilay tena hoe mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ahafahako manome fahafampo ny fivelarako amin'ny lafiny rehetra amin'ny fahamarinana madiodio ao amin'ny ten'Andriamanitra angamba handany androm-piainana iray manontolo ianao raha andinika tsirairay ny fampianaran'ireo atoko samihafa misy amin'izao fotoana izao ho asa be zany hanorosory ianao ary hoverimaina fotsiny fotoananao firifiry ireo olona izay fa niteto fiangonana be dehibe ny sasany dia nijanona mihitsy ny efa rany fa nisy kosa ireo nahita ihany hoe eto amin'izay aho fa nitoro hevitra izay atao antsika dia izao fantatrao ve fa ao amin'ny boky ny apokalipsy Andriamanitra dia namaritra mazava ny fiangonana tokony alehanao amin'izao andro faran'izao rehefa fantatrao izay nolazainy dia ho mora aminao ny isafidy izany eo anivon'ny fiangonana marobe tahaka ny fahaizanao manavaka ny sainam-pirenenao eo anivon'ny sainam-pirenena hafa dia averina ny loha hevitsika raha ho amin'ny baiboly dia hinoko mino an'izany aho fa rehefa tsy mifanaraka amin'ny baiboly dia tsy natao azany tsy salasalana fa sahiran-tsaina Satana rehefa manomboka mandinika ny boky ny apokalipsy ny olona dia azagaga isika raha mampiasa ny tetika rehetra izy mba hanakanana antsika tsy ho matotra amin'ny fianarana an'io boky io kanefa mazava tsara ny voalaza eo amin'ny apokalipsy 1:7 hoe sambatra izay mamaky ny tenin'ny faminaniana amin'ny boky io fa antomotra ny andro dikan'izay tsy ho sambatra mihitsy izay tsy mahafantatra an'izany raha toa mantsika mazava tsara mitsirairay ny voalaza ao amin'ny apokalipsy dia tsy maintsy ho tandindomindoza avy hatrany ny fanjakan'ny Satana ary ny anaran'Andriamanitra lehibe dia hisandratra avo ary membonahitra raha mijery ny lasa ianao ny amin'ny fomba ny tantanan'Andriamanitra ny vahoakany na ny amin'ny testamenta taloha na ao amin'ny testamenta vaovao dia hita fa Andriamanitra dia nanana olona na antokon'olona izay nijoro lalandava ho azy na nambarany fahamarinany tamin'ny taranaka ny fandimby no tehirizina izany amin'ny alalan'ireny olona ireny ao amin'ny testamenta taloha dia nanome toromarika ny vahoaka ny Andriamanitra mba hanandratra ny feo izy ireo tahaka ny trompetra hanandratra avo ny anarany sy ny fahamarinany tahaka izay hitantsika ao amin'ny Isaia 7:10 tsy azontsika atao ny hijanona fotsiny amin'izao na atahotra amin'ny fizarana ny filazantsara ny fahamarinana madiodio amin'ny tenin'Andriamanitra angatahana isika azoto amaky tsara ny tenin'Andriamanitra ambavaka dia ho hitanao fa ao anatin'ireo pejy tsirairay ao amin'ny baiboly dia mahita ohatra tsy mampino ianao ny amin'ny fomba hiasan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny olona izay miaino azy rehefa mijoro amin'ny fahamarinana ilay olona ary matoky amin'ny fanarahana ny fitarian'Andriamanitra dia misy valosoa lehibe izay tsy tratry ny saina mihitsy andinga isika hijery anankiray izay tena tsara
anisan'ny tsara voatantara ao amin'ny baiboly dia ny tantaran'i Josoa sy ny nandravana ny mandany Jeriko. Voarakitra ao amin'ny Josoa 4 andiny voalohany ka hatramin'ny 7 zany. Josoa 4 andiny voalohany ka hatramin'ny 7 fa angatana isika hamaky azy manontolo. Io ohatra io dia maneho amin'ny fomba mazava ny fisehoan'ny herin'Andriamanitra magaga rehefa manaraka tsara ny toromarika omen'ny vahoakany. Tena niavaka mihitsy ny paikady izay natoron'Andriamanitra handresenan'i Jeriko. Izy mihitsy no nametraka an'izany nanoro an'izany an'i Josoa. Ny fototry ny fahombiazana dia ny faneken'i Josoa ny toromarik'Andriamanitra tamin'ny atsipiriany, ary izany no asaina ataontsika koa. Mamantatra an'izany dia manatanteraka an'izany. Ny mandan'i Jeriko no anankiray amin'ireo manda mafy indrindra tamin'izany faritra izany tamin'izay fotoana izay. Lapan'ny mpanan-karena sy tempolony rendrarendra izay nanjakan'ny fahazaran-dratsy sy ny fanompoan-tsampy Jeriko. Izany rehetra izany moa dia fanoherana an'Andriamanitra avokoa. Niseho tamin'i Josoa Kristy ary nampanantena azy fandresena amin'ity tanàna sarotra idirana ity. Dia tamin'ny fanarahana mivantana ny baiko avy any an-danitra no vorian'i Josoa ny miaramila rehetra. Nomena baiko izy ireo fa tsy misy fanafiana mivantana izay atao araka ny toromarika mazava avy amin'Andriamanitra. Ny planin'Andriamanitra dia ny fampiasana fomba farany izay tsy ampozina, izay fomba fiasa tsy tratry ny saintsika kanefa izany ny tsara indrindra, ary matetika tsy mifanaraka amin'ny fomba fijerintsika olombelona. Kanefa rehefa arahana ny fahatsoram-po izany dia tsy maintsy mitondra fandresena mandrakariva. Rehefa miatrika olana ianao izay toa tsy ahitana vahaolana mihitsy dia tsy maintsy mianatra fa ny fandresena ny Jeriko anao, ny Jerikoko, ny Jerikotsika dia ho azo rehefa matoky ny taridalana omen'Andriamanitra isika. Izay matetika mifanipaka amin'ny fomba fijerintsika. Araka ny voalaza ao Isaia 5:7. Isaia 5:7 manao hoe: fa ny fihevitro o Jehova dia tsy fihevitrareo, ary ny lalanareo kosa tsy mba lalako. Fa tahaka ny avon'ny lanitra noho ny tany no avon'ny lalako noho ny lalanareo sy ny fihevitro noho ny fihevitrareo. Dia izao koa ny vakiantsika ao amin'ny Samuela 2:7. Samuela 2:7. Fa tsy mba toy ny fijerin'ny olona ny fijerin'i Jehova, fa ny olona mijery ny miseho ivelany, fa Jehova kosa mijery ny fo. Raha amin'ny fomba fijery miaramilany dia tsy mitombona ny hoe hanafiana ny Jeriko amin'ny alalan'ny fandehanana tsotra manodidina ny manda sy ny fitsofana trompetra, kanefa ilayntsika ny tsy maneho fisalasalana mihitsy ny amin'ny baikon'Andriamanitra sy ny toromarika izay omeny. Tsy maintsy manana finoana isika fa Andriamanitra dia mitovy amin'ny teniny ihany, ary ho tanterahany izay nolazainy, fa ho ataony na tsy mifanaraka amin'ny lôjika antsika azy izany. Ny tantarany nandravana ny Jeriko dia maneho tsara ny fomba hiazonan'Andriamanitra ny teny fampanantenany rehetra. Izay nisy hatr'izay ary tsy ova mihitsy ny anjerany mandan'i Jeriko satria ny teny Andriamanitra hoe hirodana io. Ohatra anankiray lehibe koa ny fankatoavan'ny Noa an'Andriamanitra. Tsy mbola nisy ange izany orana izany izay mety handrakotra ny tany araka ny fijerin'olombelona talohan'ny safodrano kanefa natoky ny tenin'Andriamanitra izy, dia naharitra ny andry sy nanaraka ny toromarika izay nomeny nandritra ny 20 taona. Faharetana sy fanoloran-tena be izany. Tsy nihemotra hatramin'ny farany Noa na ny teny hoe: fa maninona ianao no elabe ry Tompo? Tsia, natoky ny fisaka izany tamin'Andriamanitra Noa, ary vovontsy tanteraka izy noho izany. Hoy Jesosy eo amin'ny Lioka 1:20. Ary tahaka ny tamin'ny andron'ny Noa dia ho tahaka izany koa amin'ny andron'ny zanak'olona. Araka izany voambary izany mialohan'ny fiavian'ny fanondrony dia ho tahaka ny tamin'ny andron'ny Noa ny zavatra iseho. Fomba firy moa no nahafahana nandositra tamin'ny andron'ny Noa hialana amin'ny safodrano? Tsy misy afa-tsiray ihany dia ny fidirana tao anaty samby fiara. Araka ny voalaza amin'ny Genesis 7:1. Genesis 7:1 zao ny baiko nomen'Andriamanitra ny Noa. Ary hoy Jehova tamin'ny Noa: midira ao anaty samby fiara ianao mba amin'ny ankonanao rehetra, satria ianao no hitako fa marina eo anatrehako
amin'izao olona miarabelona aminao zao. Tsy hoe vitsy ry Noa ary betsaka ny nanda azy dia nihevitry ny be sy ny maro ny narahana. Fa mazava tsara ny voalaza eto, satria ianao no hitako fa marina eo anatrehako amin'ny olona rehetra miarabelona aminao. Tamin'ny andro ny Noa dia 8 ihany no nisafidy ny lalan'Andriamanitra, dia ny fidirana tao anaty samby fiara ho fiarovana. Amin'ny andro farany ny Baiboly dia milaza fa ny samby fiara fiarovana dia ny fiangonan'Andriamanitra marina izay mifikitra amin'ireo fahamarinan'Andriamanitra. Ka tadidio zany fa isika olombelona matetika dia voafitaky ny fironantsika sy ny fijery maha-olona antsika. Tianao ny ahazo ireo fandarana efa nandeha teo aloha na maniry andalina bebe kokoa ny soratra masina ianao? Ireto ary nindroy ahafahanao miditra amin'izany. awr.org na feo fanantenana.org. Ny page Facebook kosa feo fanantenana, mitambatra ny fanoratra azy. Ahoana ny fomba nanazavaan'i Jesosy ny lalana makany amin'ny fiainana? Zao nolazainy eo amin'ny Mateo 7:17-20 manazava an'izany. Mateo 7:17-20 midira mivavahady eto ianareo, zany hoe vavahady tery, fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana izay makany amin'ny fahaverezana ka maro ny miditra any. Fa ety tery dia tery ny vavahady, tery ny lalana izay makany amin'ny fiainana ka vitsy ny mahita azy. Mitandrema ianareo, fandrao voafitaky ny mpaminany sandoka izay makao aminareo amin'ny fitafian'ny ondry, fa ao anatiny dia ambodia mitoa izy. Ny voany no ahafantaranareo azy. Ahoana hoe ny voany no ahafantaranareo azy? Firy moa no isan'ny finoana ny fiangonana nolazain'i Paoly fa ananan'i Jesosy? Zao nolazainy eo amin'ny Efesiana 4:5. Efesiana 4:5. Iray ny tompo, iray ny finoana, iray ny batisa. Ary tsy ara-Baiboly mihitsy ilay hoe Andriamanitra iray ihany no ivavahana fa tsy maninana samy mandeha samy mitady aza. Tsy ara-Baiboly zany. Amin'ny andro farany dia hiverina iseho indray izay nitranga tamin'ny andro Noa. Isy antoko 2 iforona. Ny antoko anankiray dia izay manaraka ny fironan'ny olona, izay malaza eo anivon'ny olona. Fa ny antoko anankiray dia izay manaraka ny teny mandrakizain'Andriamanitra. Ry havana, tahaka ny tamin'ny andro Noa dia tsy manana afa-tsy sambo iray na fiangonana iray Andriamanitra izay azo antoka hitondra fiarovana. Ataovy azo antoka fa ny sambo tena izy no hisy anao. Tsarontsika fa rehefa nitory-teny Petera dia olona 3,000 natao batisa tamin'ny andro Pentekosta. Rehefa vita batisa izy ireo niala tao anaty rano dia tonga olom-baovao manaiky an'Andriamanitra ho mpitarika ny fiainany ary mitandrina ny didiny. Zao ny voasoratra amin'ny Petera 2:2-7. Petera 2:2-7. Fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjaka-pisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba ilazanareo ny atsara n'ilay ny antso anareo hiala amin'ny maizina ho amin'ny fahazavany magaga. Olom-boafidy no ilazan'ny ten'Andriamanitra, ireo olona izay nanaiky an'i Kristy ho mpamonjy azy sy hankatony didiny. Lazainy eto hoe fanjaka-pisorona, firenena masina, izany hoe olona voatokana na ilain'Andriamanitra ho an'ny tenany, ary manana iraka izy ireo dia nilaza ny atsara n'ilay ny antso azy ireo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany magaga. Izany hoe nantsoin'Andriamanitra avy tao amin'ny haizina ho ao amin'ny fahazavany izy ireo, avy tamin'ny fahadisoana ho amin'ny fahamarinana, avy tamin'ny fandikanany didin'Andriamanitra ho amin'ny fankatoavana an'izany, ho amin'ny fifandraisana lalina kokoa amin'Andriamanitra. Rehefa avy mihaino famelabelarana mitohy mikasika ny fahamarinana ny olona, dia misy ireo izay miady saina mafy. Inona no ataoko? Misalasala izy hoe raha manaraka ny fahamarinana dia tsy maintsy ho laviko ve ny zavatra rehetra ninoko tany aloha? Tsy izany mihitsy. Ny olona tsirairay dia mitombo amin'ny fahalalana ny fahamarinana. Mino ny tenin'Andriamanitra izy, mino izy fa Jesosy dia maty misolo azy teny amin'ny hazo fijaliana, saingy nisy fahadisoana tamin'ny fanarahana ny fahamarinana sasatsasany. Rehefa fantany izany dia tian'Andriamanitra izy
hanohy ny diany hitombo amin'ny fahalalana ny fahamarinana sy hampiatra izay fantany eo anatren'andriamanitra. Andriamanitra dia mahalala fa misy olona tsopo marobe mikaroka ny fahamarinana ary manompo an'Andriamanitra amin'izay zavatra fantany andretrarehetrany. Ireny olona ireny dia tsy maintsy ho tonga amin'ny fahalalana ny fahamarinana. Izao no lazain'i Jesosy eo amin'ny Jaona 4:17. Manana ondry hafa izay tsy amin'ity vala ity aho, ary ireny koa dia tsy maintsy hoentiko ka hiain'ny feko, ary ho tonga andiany iray izy sady iray ihany ny mpiandry. Ny ondriko miain'ny feko, ary izao mahalala azy ary izy manaraka. Eto Jesosy dia aseho amin'ny alalan'ny mpiandry ondry miaraka amin'ny andian'ondry anankiray. Ny olony no ondry sarobidiny, ny fiangonany, ary ireo no andian'ondriny. Dia milaza mazava izy fa misy ondro ny sasany izay tsy mbola ao amin'ny fiangonany, fa mbola antsoina izy ireny hanaraka azy ao amin'ny fiangonany ao anaty valany. Ry mpiara-mianatra amiko, raha manatona an'Andriamanitra mikatsaka ny marina amin'ny saina misy sokatra isika, saina maniry hahafantatra amin'ny fo marina dia asehony amintsika ny fahamarinana. Ilayntsika ny mivavaka tsirairay mihitsy manao hoe Tompo, aseho ihany fahamarinana, na dia samy hafa amin'izay fa fantatro taloha azy zany. Ahoana hoe ny tonombavaka nataon'i Jesosy izay nataony mba hianarantsika? Aoka tsy ny sitrapoko ny natao, fa ny anao. Eto am-pamaranana dia manasanao mba hindrana ny tonombavaka nataon'ny mpanao salamo amin'ny Salamo 7:30. Salamo 7:30. Andininy 7:20 sy ny 4:20. Andininy 7:20 sy ny 4:20. Ary angatahana mihitsy isika tsirairay mba handray an'izany tonombavaka izany ho toy ny avy amintsika mihitsy. Azontsika atao tsara izany. Irahantsika mijery dia irahantsika mamaky. Salamo 7:30. Andininy 7:20 sy ny 4:20. Dinio aho Andriamanitro ary fantaro ny foko. Izaho toetra aho ary fantaro ny eritreritro. Ary izaho na misy lalana mampahory ato anatiko, dia tario amin'ny lalana mandrakizay aho. Amen. Raha misy fanontaniana tonga ao an-tsainao, na misy antombavaka angatahanao amin'ny fotoana rehetra, na koa misy fijoroana ho vavolombelona azonao zaraina, dia manorata amin'ireto adresy manaraka ireto: email awr feo fanantenana @gmail.com, page Facebook awr feon'ny fanantenana, na ny laharany finday 034 06 797 62 033 07 170 70. Izay koa ny namarana ny fiarahantsika teto tamin'ity anio ity. Mbola hitohy ny fianarantsika mikasika an'ilay hoe zanaka sisa, fa manao mandra-peona vetivetindray ny mpiara-mianatra aminao Elion Andria amin'ny Tansoa. Manasanao hifidy hatrany ny lalan'Andriamanitra. Hiraina.
endrikao tanatiny adalana itrano nameno ny fo payanao no nampota ao amalaina kararangana maozanaka ilay feo ny fanantenana Adventist World Radio, the voice of hope. radio femon'ny fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. awr.org na feofanantenana.org.